misy ny atrikasa izay mizotra amin'izao fotoana izao eny amiko ny hôtel Colbert Antaninarenina eny izay miompana betsaka amin'ny kolotsaina ny Omda no tompomarika voalohany amin'ny fikarakarana izany atrikasa goavana izany. Manana arena ara-kolotsaina sy fahaiza-manao nentim-paharazana maro i Madagasikara, entina indrindra iarovana azy ireny no anatanterahana ity atrikasa izay totsaina etsy amin'ny Colbert Antaninarenina ity ka anisan'ny fanamby apetraka ny amolavolana lalàna iaro azy ireny. Eo amin'ny sehatry ny kolotsaina nentim-paharazana, eo koa ny ataontsika hoe ny fahaiza-manao nentim-paharazana ary ny ataontsika hoe arenam-boka na ressource génétique. Dia ireo rehetrarehetra eo zany dia fantatsika fa be da be ny olona avy any ivelany mitrandraka an'ireo izay tsy dia azahoantsika tombony, satria raha ty amin'ny sehatra ny zon'ny mpamorona fotsiny zao fitopolo taona aorinan'ny hafatesan'ilay tompony no arovana ny saganasa. Dia rehefa avy eo zany makaiza indrindra ireo arena zay hoe arena nentim-paharazana. Dia izay zany no dinihana izao atrikasa zao zany dia fiatomboany fa mbola be da be ny atrikasa ao atohatrany amin'ny faritany ary indrindra zany ny olona nasaina androany dia ataontsika ireo mpikaroka, ireo mpampianatra, ireo avao amin'ny zavakanto, ny avao amin'ny fizakamanana ara-tsaina sy ny ataontsika hoe ireo le tena atao hoe tradit praticien le mpitsabo ara-pomba nentim-paharazana. Dia maro zareo eto dia ireo zany no nasaina iangiany ty fa ny zavatra tanjona zany dia ny fametrahana lalàna mifehy iarovana an'ireo rehetrarehetra ireo. Ka zay sokajy telo eo ny Omapi, eo ny Omda, eo ny avy any amin'zareo direction de recherche scientifique, eo ny IMRA, eo ny CNARP koa zany ao anatin'le komite mikarakara an'izao zany. Dia ny tanjona zany ananantsika lalàna ahafahana miaro an'ireo sy mahazo tombony rehefa ampiasain'ny olona any ivelany, zany hoe misy fizarana ny tombontsoa azo avy amin'ireo sehatra anankitelo zay resantsika teo. Dia izy ity moa zany iarahana amin'ny organisation mondiale de la propriété intellectuelle avy any Genève. Zareo no miara-miasa amin'ny ministère ny kolotsaina, ministère ny asa tanana ny kolotsaina ary mivakoka zany dia mazava ho azy moa zany ny Omda. Mandra-pahatonga ny amin'ny famoahana lalàna iarovana ny arena ara-kolotsaina, ny fizakamanana ara-kolotsaina ary ny fahaiza-manao nentim-paharazana sy ny arena ambioka misy ny fepetra izay tokony efa ampiarina eto amintsika. Tsika fotsiny zany hoe tokony miarotsika amin'ny alalan'ireny hoe famoahana an'ireny aloha ny zareo any amin'ny sapandrara, ny doanina sy ny rehetrarehetra dia tokony ho isy, satria itsika koa ndray le olona tonga amin'le any ambanivohitra izy dia tokony ihany nefa entanina mba tsy hoe alain'ny olona fotsiny le izy fa tokony tsika zany voalohany indrindra tokony mametraka ny hasin'ireo arenantsika ireo hoe misy tanjaka be an'ireo reny ihany no verina vokatra voahodina aty amintsika aty sy eran-tany. Dikan'izay zany mametraka an'izay tsika hoe misy hasina ireo arena ananantsika rehetra ireo. Hitohatra amin'ny rahampitso moa ity atrikasa atao amin'ny Colbert Antaninarenina ity ka dia anisany mandray anjara ao anatin'izany ny solontenan'ny fivondronam-be irasam-pirenena miaro ny arena ara-pizakamanana.